Akory aby Zosilay miaraka aminao avy aty Ramafana miaraka antsika amin'ny vidéo ray vaovao indray. Vidéo fahaefatra amin'ny ty andro alakamisy fahafolon'ny volana janoary 2022 ty. Miarabanao raha vo izao anao no tafaraka amiko ary manasa anao anaraka tsara ny vidéo hatramin'ny farany. Lasarintsika raha vo izao anao no tafaraka amiko dia Zosilay Randrena Soloniaina no miaraka aminao na fantatra koa amin'ny anarapetaka hoe tsy hoaranday. Manana profil Facebook anankitelo aho ary ny roa ampiasaiko amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ary ny anankiray izay misy ny sariko ohatran'ity amin'ny relation amin'ny famille sy namana akaiky zany. Dia ity zay Facebook anankiroa zay ty ny anankiray misy an'ity sary rano krina ty amin'ny tontolon'ny asa amin'ny internet ary ity ny anankiray izay arahako aminao amin'izao fotoan'izao. Cliqueo lay suivi na follow de maraka andreo post maro samihafa ataoko eo amin'ny murako ianao. Tamin'ny vidéo fahatelo dia nanaraka zavatra maromaro tsika indrindra ny antsona hoe pop. Dia anio dia ny fomba finavigena na ny navigation ao anatin'ilay pop no arahantsika zany zao hoe ahoana ny fomba finavigena ao anatin'ny pop, ina daholo ny information tokony ho fantatrao ao anatin'izay atsotsika hoe pop zay. Dia izy ty anisan'ny système anankiray miroborobe amin'izao fotoan'izao. Ny antony satria dia mifanampy zany ny membre rehetrarehetra, zany hoe membre samy membre zany mifanampy. Hitanareo amin'ireo post maro samihafa ataoko eny amin'ny mirako reny. Raha ty vidéo reportage anankiray ty somary hafakely matsikaiky ny anjareo amerikanina hoe fandaniany vola amina resaka initiation amina recherche hoentina mampandroso ny firenena anankiray zany. Dia indrindrindrindra le famokarana ny olona manam-pahaizana ahoana ny système anjareo zany famokarana ny olona manam-pahaizana ary mampitaja ianao amin'ny zava-misy amintsika eto Madagasikara. Dia raha ty posta etya ty ny posta amin'ny antsona hoe promotion ny commission pool zay ataoko amin'izany hoe fanaovana posta araka nambarako tany vidéo teo aloha an'ireo promotion ny pop zany na ny payote pro mba azahoana n'ilay commission pool satria iaho zany de départ zéro mihitsy amin'ity système pop ty. Dia hitanareo fa efa mahatratra any amin'ny 20 any zany ny olona ny j'aime an'ity post ray farany ety. Commentaire mahatratra 220. Reo olona manao commentaire reo dia saika olona membre amin'ny pop daholo ary mifanampy zany rehetrarehetra mba azahoana engagement be dia be amin'ny post ny tsirairay avy. Dia ho an'ny olona zay manao promotion an'ilay site zany. Dia raha tsika lasa tsika ho any amin'ny site avy hatrany raha ohatra ka mifandray amiko ianao dia mety azo an'ity blog ty raha ohatra ka ifandray amiko amin'ny zany hoe mila ny lienko direct zany fa iaho koa sady manao promotion ny lienko direct no manao promotion ny lien ny système. Dia arahanao lay fanontaniana maro samihafa eto afaka adikanao amin'ny Google io anao translator any ianao na manao traduction any zany. Dia afaka vakinao amin'ny teny frantsay io hoe inona ny pop fanontaniana inona daholo zavatra atao anatiny sy mombamomba anazy inona processeur de paiement ampiasaina any aminazy afaka mampiasa bitcoin ianao na le processeur na crypto reny. Ny tormaty koa dia tsara manao coin payment satria misy karazana crypto anankifolo afaka anaovanao ny promotion an'ity site zany. Dia lasatsika mankaty amin'ny anatin'ny site avy hatrany zany tsika hoe ina daholo ny tsara fantatra ao anatin'le site. Site amin'izao fotoan'izao ohatr'izao zany ny endriny mahatratra
fito sy roanjato sy roa arivo zany membre vaovao raha tany amin'ny mbola latsaka andro arivo izy tamin'ny videoko farany teo efa nanika andro arivo izy ohatra ny valonjato sy arivo teo zay tamin'ny video farany teo dia afaka rahanao eo amin'ny murako eo zay video zay dia ny olona amin'ny connecté am'izao tsika miteny zao dia mahatratra 3 maro am'ireo moatsy satria le site maneran-tany dia membre zany maneran-tany dia saika matory ny akamarony am'izao tsika miteny zao ny vola voango ny système dia efa mahatratra 1793 dollara fantatr'olo na dollara io na bitcoin dia hitatsika eo amin'ny fanazavana amin'ny video manaraka arakaraka ny teneniny admin eo fa raha hitatsika mifanasana tsara zany ny payote zany hoe le vola fa natao retrait ty menamena ty fa 1000 mahery ary ny vola miditra ty maitsomaitso ety ny mampiavaka kely an'ity payote pro ty dia tsy lay vola avy amin'ny membre nanaovana paiement ny membre fa lay payote pro zany dia karazana système anankiray manao ny resaka tony antsointsika hoe trade tony na trading dia vola avy am'izay zany hoe vola avy am'izay zany hitanao zay amin'ny fanazavany droa amin'le video rehefa manao inscription ianao dia arahinao lay video eto ambony ety fa ity video ety zany manazava an'izay total zany hoe vola avy aiza nanaovana paiement membre ary ahoana sy ahoana ny fandehany dia misy karazana ataontsika hoe source ana revenu anankiroa zany ato ho anao raha ohatra manao an'ity système ty ianao na raha ohatra ianao zany manao investissement dia mahazo gain 5 jours sur 7 zany zany hoe latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fanaovana trade an'le système dia tsisy zany ny trade amin'ny weekend de zay mahatonga an'le système tsy manao manome gain 7 jours sur 7 zany fa 5 jours sur 7 na izany zany ny pourcentage avy amin'ilay gain dia misy pack telo izy reto ary miova arak'izay hatrany koa ny pourcentage azonao misy ny pack amin'ny 10 dollara 25 dollara ary ny amin'ny 50 dollara ina ny pack plan vidinao ao dia resaka fahalalana zany no pack vidina karazana fahalalana zany karazana pack na fahalalana dia misy ny resaka fahalalana mahakasika ny pack amin'ny 10 dollara de resaka marketing misy video en série maromaro zany hoarahanao hoe ahoana ny fanaovana ny marketing zay tontolon'ny asa amin'ny internet na amin'ny tontolon'ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy hoe ahoana ny fanaovana marketing amin'ny tontolon'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia ny pourcentage ny investissement azonao isan'andro dia mahatratra 1% latsinainy ka hatramin'ny zoma dia raha ny retour zany ny gainao dia mahatratra 130% raha manao investissement 10 dollara zany ianao dia mahazo 13 dollara après rehefa lany zany ny 1% jusqu'à 100% zany par jour zany hoe pendant de raha ohatra 100 dollara zany ny ataonao zany hoe 10 pack dia miverina 130 dollara ary misy ny anazy zany tsisy an'ilay ataontsika hoe fanodinana vola ao anatin'ilay système fa tsy maintsy manao retrait anao miforcer anao retrait zany ty système ty zany hoe tsy maintsy mahazo vola ianao zany na tianao na tsy tianao zay vao afaka mampiditra vola ndray mandeha ihany koa ohatr'izay hatranitrany zany dia
afaka anaovanao retrait maximum zany izy ty $500 par mois ny amin'ny $10 pack zany. Dia afaka manana pack hatrany amin'ny 50 pack ianao amin'ny voalohany eo, zany hoe valeurany eo amin'ny $500 eo zany ny valeuran'ny pack, zany hoe dia ampitomboninao 130 zay dia mahazo ny bénéfice hitanao ao anatin'izay zany ny bénéficenao dia na ny bénéfice ozy no ataonao retrait. Fa rehefa ohatra ka taminao an'ilay mampiavaka anazy ty tsy ilay vola anaovan'ny membre investissement no azahoanao gain fa ny retrait, zany hoe ilay bénéfice azon'ilay membre eo ambaninao no azahoanao gain, zany hoe azahoanao pourcentage zany. Dia zay nazahoana commission fiteny anazy dia 10% foana ny pourcentage azonao amin'ny membre eo ambaninao zany. Dia level 1 ihany anazy tsisy hoe level 2 na 3 fa zany hoe pourcentage avy amin'ny membre eo ambaninao direct le izy. Dia ohatr'izay hatrany ny amin'ny $25 fa ny pourcentage amin'ny retour no samy hafa ary ny gain pourcentage azonao isan'andro ihany koa samy hafa, satria arakaraka ny ngedangeda ny pack vidinao zany no haingakaingana kokoa ny fiodin'ny vola, satria lasa 135% dia mihodina malakilaky izy satria 1.6% lundi vendredi zany no azahoanao an'izay 6% zay. Dia ohatr'izay keo ihany koa ny any amin'ny $50 miakatra ihany koa ny pourcentage ny retour zany 145% fa ny gain azonao isan'andro dia 2%. Hitantsika amin'izany ny firoboroboroan'ilay système. Dia paiement processeur de paiement ampiasaina dia misy ny perfect money sy ny bitcoin, ary azonao atao ihany koa ny transférer vola amin'ny olona ao ambaninao zany amin'ny alalan'ilay système direct, zany hoe micréer voucher zany ianao ao anatin'ilay système. Dia hitantsika amin'ireny ny paiement proof de paiement azon'ny membre tsirairay mahatonga an'ilay $1,003 sa $1,003 tsy fantatro ny unité ampiasaina eto amin'ny télémark eto amin'ny site eto ambony reto. Dia ianao no andrasana manaova inscription dia mifandraisa amiko raha ohatra ka manana fantanina na misy zavatra maneligely anao. Fa ny angatahako ny antony anaovako an'ity video ty dia ny andraisanao noty hijerevanao anazy miadana tsara ary mba hialana amin'izay fantanina be zay, satria ny fotoana tsy de misy firy zany de tsy afaka mitrato firy fa arakaraka fotoana nanako eny zany ary zay no antony anaovako an'ilay video ty zany mba ahafahana manoro antsika tsirairay avy afaka manaraka an'ity video ty. Ny manaraka ahoana am'izay ary ny atao rehefa anao inscription ianao. Ny atao dia cliquenao avy hatrany ty video joininao ty dia tonga anao any amin'ny page zay fenona, de fenona tsara le izy arahanao le video 3 iny fa efa niteneniko ombenimbeny any ny fomba famenona anazy zany. Hitanao eo amin'ny mur koa eo ambanimbany eo zay video 3 zay na hitanao amin'ny Facebook group ty le video 3. Misy Facebook group maromaro nampiarahako amin'ilay video 3 io ihany no mijery anazy amin'ny ankapobeny ny anankidimy amin'ireo groupe reo. Dia afaka hitanao any ihany koa le video io raha ohatra ka tsy accès amin'ny profilako ianao, fa raha vatany cliquer an'ilay suivi ianao de tokony accès amin'ny profilako. Dia araho fomba fanaovana inscription amin'ity video 3 ty. Naizana zany ny manaraka zany ny ataontsika manaraka manao login avy hatrany ianao zany hoe na ianao manao inscription zany de rehefa avy eo manao login avy hatrany. Dia lasatsika vao avata manao login ianao inona zavatra azonao
misy an'ilay code aorianan'ilay code captcha iny a dia tonga eto ianao, dia misy azory farany ataon'ny admin dia arahanao le izy zany, dia ny resaka naporisika zany ny admin mba hanao retrait daholo ny kamaroan'ny membre afahanjareo mampitombo tsara ny tarehimarika fa hoe ty site ty dia site azahoana vola fa tsy scam zay misy fanakianana be moa ny admin satria nisy an'ilay My24 taloha ary afaka jerentsika zay video zay mirako eo mahakasika My24 zay tatan'ny admin tamin'ny fotoan'androny fa nisy attaque n'ireo hacker teo amin'izany fotoana zany zany dia tsy afaka niaina intsony ilay système. Eto ambony eto ny video manazava an'izay ty video ety afaka arahanao zany izy ty any amin'ny YouTube misy an'ilay new proof Joe Burton scam scandal 2019 afaka arahanao izy zany. Dia io ny fanazavany an'ilay vola nangalarin'ny olona tamin'izany fotoana zany rehefa nanao ilay event na ny fety fankalazana ny My24 tany Poland voalohany izy dia tsy nahazo an'ilay ataontsika hoe notification avy any amin'ny telefona zany ary dia nararaotin'ireo mpanao scam tamin'izay zany ny vola ny My24 Hour raha ao fa misy retrait maromaro zay ngedangeda ny valeran'ny bitcoin tamin'izany mbola kelikely teo amin'ny manodididina $700 teo ny valeran'ny bitcoin $700 tamin'izany fotoana zany fa tsy $4000 ohatra ny amin'izao fotoana zao. Dia ny manaraka lasa amizay tsika ahoana ny navigy an'ilay ao anatin'ilay système klikena fotsiny zany le fermé teo dia tonga eto amin'ny back office ianao. Ina ny azona voalohany misy ny video ty dia arahana ty video ty klikena ihany koa ity ny lianao zany tonga de hitanao io dia klikenao ato amin'ny onglet amin'ny ilany ankavia ato rehetrarehetra ny navigation rehetrarehetra zany. Dia ty summary ty zany no miseho voalohany na ny ataontsika ny back office voalohany. Dia ny atao izy ho vatany naviguer voalohany ato ianao dia mandeha ato amin'ny anaranao ery ambony dia misy an'ilay settings. Dia ao anatin'ilay settings no anamboaranao ny profilanao ampidirana ny sary sy raha le video 3 manazava an'izay sy ny processeur de paiement. Ny conseil koa dia tsara manao an'ilay coin payment dia mahazo an'ilay ao anatin'ilay mandray vola zany hoe receive rehefa misokatra le coin paymentinao dia ao anatiny ao ny adresse bitcoin anao na mitadiava tuto any amin'ny YouTube mampianatra anao hoe ahoana amin'ny naviguer an'ilay back office ny coin payment. Dia ny ataontsika manaraka miditra atsika any amin'ny fividianana pack na ny purchase. Ny advertise iny ny ahitantsika an'ireo ato anatin'ny advertise zany ahitana an'ilay loginady zany hoe le pub voalohany amin'ny miseho amin'ny site iny amidy zany iny dia afaka vidinao dia anaovanao an'ilay publication zay olona amin'ny naviguer rehetrarehetra amin'ny Payout Pro zany na amin'ny pop dia mahita ny pub-nao rehefa ohatra zany hoe amidy zany io loginady io dia manao tour de rôle ao zany ho an'izay te hividy an'izay place anaovana pub loginady zay. Dia manaraka dia makany tsika any amin'ny purchase ny atao dia manao purchase ny plan misy plan anankitelo zany arakaraka ny montant na ny vola ampidirinao anatin'ilay back office na
ny volana nataonao deposit zany. Dia klikena avy hatrany ilay plan ao anatiny ao dia mahita ny fanazavana amin'ny atsipiriany mahakasika an'izay plan zay ianao. Somary miadakadana ny connexion koa fa tsy maninona fa ho arahantsika andrasantsika ny fisehony eo zany. Ohatrohatr'izao zany le fisehoan'ilay plan dia hitantsika eo ary eo ambany dia misy ny fanazavana rehetrarehetra zany mahakasika an'izay plan zay ina daholo zavatra azonao amin'ilay plan tsirairay avy sy ny retour misy fanazavana amin'ny vidéo zany reo afaka arahanao ao anatiny ao. Dia zay ny resaka plan, ny paiement miankina amin'ilay ao anatin'ny back office nao zany. Dia miankina amin'ny perfect money na lay bitcoin no anaovanao ny asana plan zany. Dia ny manaraka makany amin'ny market place sika. Ohatr'izao zany ny ao anatin'ilay market place dia misy fivarotana boky zany hoe mitsena zany na tsenana boky zany no ato misy boky maro samihafa amidy eto zany hoe asy ahitana an'ireo site miara-miasa amin'ny Payot Pro ihany koa. Dia misy produit maro samihafa ary mbola iampy afaka mivarotra ny produinao ihany koa ianao ao anatin'ilay my product ty tsy oatsy zany sira fa misokatra ho anao io onglet io, fa zareo moa zany sady manatavy ny site no miezaka mandefa ny zavatra rehetra ao anatiny ihany koa. Vitantsika amin'izany fa misy zavatra maromaro amidy ao hatramina système hafa ihany koa azahoana crypto. Vitantsika amin'ireny saika dia tontolo ny asa amin'ny internet ihany koa no ao anatiny ao. Dia ny manaraka makany amin'ny referrals atsa ny ahitanao ny olona eo ambaninao ao anatin'ilay direct ny ahitana n'ilay olona eo ambaninao ary ny links sy ny tools ao zany ny ahitanao ny lienao sy ny bannière maro samihafa azonao ampiasaina rehefa anao promotion ianao any amin'ny site hafa any zany. Dia efa manana olona maintenant sur ny site efa manana olona eo amin'ny 12 eo zany eo ambaniko zany mitsika miteny zao reto reo ary nirobiroby fatratra izy tamin'ny herinandro iny taorianan'ilay vidéo fahatelo zay nataoko zany. Dia aza tara ianao manaova inscription fa hoaseko anao hoe manao ahoana ny ao amin'ny resaka leaderboard rehefa avy eo ny atao anatin'ilay izany ny olona 12 eo ambaniko saika malagasy ny akamarony ary raha tsara vidéo koa dia afaka téléchargenao iny dia afaka anaovanao promotion ny lienao ihany koa no azonao atao ihany koa manao promotion ny lien système zay azahoanao an'ilay commission pool isambolana ny zavatra angatany ao anatin'ilay commission pool zay dia ny fandraisanao anjara manao promotion intelo isaky herinandro zany hoe 3 fois par semaine ianao manao an'ilay posta any amin'ny réseaux sociaux ao. Dia mbola hidirako zay rehefa avy eo fanazavana ilay commission pool. Dia azantsika ny manaraka dia ny mahakasika ny monnaie zany ny tontolon'ny vola rehetrarehetra mbola tsisy azoko tenenina ny anatiny iny satria mbola tsisy vola ny ana ny site fa ahiditra avy hatransika makao amin'ilay people ao anatin'ilay people misy an'ilay
misy an'ireo olona namanao eo ambaninao zany. Ao anatin'ilay people zany misy an'ilay profilanao na profilan'ny olona eo ambaninao plutôt, dia afaka andifasana message sy ireo namanao sy ny hafa maro samihafa any zany, fa mbola en construction izy ty angamba fahitako anazy satria ohatrany mbola tsy de misy zavatra firy ao anatiny ao zany. Dia manaraka le statistics, ao anatin'ny statistics, ao anatin'ity statistics ty zany no ahitanao an'ilay leaderboard, zany hoe reo firenena mitarika ny ao anatiny ny ihany koa ny reo membre top earner hitantsika ao anatiny ao ny commission earner ny isan'ny top refer, zany hoe 10 premier mahazo olona be ny tanjoko de mba miditra eto anatin'ny 10 premier ihany koa atoato ao anatin'ny refere olona. Hitantsika am'izany fa misy olona anankiray manana 97 olona eo ambaniny, hitantsika am'izany. Tia Chanel tia join Chanel tia américaine anankiray join Jimmy américaine, hitantsika am'izany États-Unis ny voalohany amin'ny country misy membre 438 ny isan'ny membre avy any. Manaraka anazy ao Ghana, Nigeria, Inde, Pakistan, ary Philippines, dia Grande-Bretagne, dia Afrique Atsimo ary Canada, Kenya. Hitantsika amin'ireny zany 10 premier amin'ilay firenena, États-Unis mitariky anazy amin'ny voalohany. Dia ingany mba Madagasikara, raha jereko izy zany mbola tsy ampy folo zany tsika malagasy ao anatin'ilay membre ao ambany koa iny dia mino fa mitombo be dia be aorianan'ity vidéo ataoko ty ny isantsika malagasy izay hiditra ao anatin'ny ety amin'ny alalany. Hitantsika eto koa ny olona mahazo commission direct zany amin'ireo olona eo ambaniny zany. Izy taona ty tonga de rehefa mitobaka ilay commission pool dia tonga de mibosina be tampoka ty fa ho hitantsika eo aorindrina, zany hoe any faraparan'ny volana any hitantsika eo ny fandehan'izay. Dia ny manaraka azoko tenenina dia mahakasika ilay commission pool. Inona ny ataonao? Klikenao avy hatrany ty dia tonga ty amin'ity page commission pool day one ty ianao, dia arahanao ty vidéo ty dia mapetraha commentaire eto téléchargena ty sary ty anaovanao ny profilanao raha ohatra ka anao ny promotion ny site ny système ianao zany, zany hoe mba te hahazo ilay commission pool zany dia tsy maintsy hovainao an'iny sary iny ilay fond ny profilanao eto zany, na ny eto atsika hoe cover, dia tsy maintsy hovainao zany ty cover photo eto ty, hovainao ilay ato anatiny ty. Manao ny atao dia manao clic droit eo ambonin'ilay sary dia save image as na enregistrer l'image sous, dia enregistrenao anatin'ny masinanao na ny telefonanao dia ampiasainao iny anaovanao an'ilay mise à jour ny sary amin'ny fond ny profilanao. Ny manaraka klikenao avy hatrany ilay click here for day 2 dia tafiditra ato anatin'ny ty commission pool part 1 day 2 ety ianao dia arahana ty vidéo ty zay mampianatra anao ny fomba fanaovana an'ilay promotion amin'ny alalan'ity any le anaovana promotion ny site fa tsy maintsy afoezinao mampiasa ny antsoina hoe masque link ianao na maskena zany ty lien ty amin'ny alalan'ny site ny bitly.com na bitly.com
bitlay.com dia ohatrohatr'izao ny fisehony a rehefa foizinao iny de lasa lien fohifohy kely ohatr'izao copiena le lien de collena eto fotsiny a de mahazo izy manome an'ity lien fohy eto ambany ety dia iny no entinao manao promotion rehefa avy eo ny azahoana an'ilay image cliquable ohatra ny amin'ny profil koa etsy amin'ny mahazo commentaire be dia be sy like be dia be ity le image cliquable zany hoe naiza naiza amin'ity sary ity cliquen'le olona rehefa manao post ianao dia to de misokatra avy hatrany makany amin'ny lien an'ilay système zany dia fomba fanaovana an'ireto soratra miaraka aminazy reto fomba fanaovana an'ity post ty zany dia avy amin'ny alalan'ilay lien faharoa hitanao ety zany hoe lien amin'ny ligne 2 na lien fahatelo moa izy zany raha ohatra ka amin'ny lien ety zany hoe io tenena hoe ahoana ny azahoana sary na ad cliquable moa ny teny anazy eto na image cliquable pub cliquable zany dia ity site anyimage.io ty .io dia anyimage.io iny no anaovanao an'ilay site ty le izy io vidéo le nataony Joyo mampianatra le izy fa averiko tsotsotra eto le izy mba ho hitanao ny atao dia misokatra le site dia maka an'ilay sary ianao misy an'ilay sary be dia be omen'ny système rehefa avy eo entinao manao promotion de téléchargena le izy ao anatin'ny day free zany misy an'ilay lien azahoanao an'ireo sary be dia be ireo dia alainao ohatra maka anankiray ianao zany azahoana an'ilay image cliquable dia maka anankiray ohatra aiza ohatra ataontsika maka anankiray de open de miseho le sary tokony hisokatra eto ambany eto le izy rehefa avy eo etiny connexion no ratsy de tsy misokatra le izy de miseho eto le izy de efa avy eo misy an'ilay ligne anankitelo fenoinao titre voalohany iny de ohatr'izay nazahoako an'le niahy iny titre zany no mahatonga ny miseho ngedangeda iny misy nombre ny caractère omeny eo de manaraka anazy ao ambany ny description izay mahatonga an'le description hitanareo Facebook eto ambany aty hoe nataoko hoe new reviseur populaire for now dia populaire for now dia click here to join dia ohatr'izay zany le izy dia ny manaraka lay lien de alainao lay lien fohy avy aty amin'ny bitlay iny dia copienao iny dia atao ao anatiny ao zany dia mahazo rehefa vita zay dia cliquenao avy hatrany ilay hoe finish ety amin'ny place n'ilay next eto misy an'ilay finish dia rehefa avy eo izy manome Twitter Facebook sy ny namany LinkedIn de cliquenao fotsiny fa mila naviguer sur sokafanao amin'ny onglet akaiky eo zany ny Facebook nao ny Twitter nao de am'izay fotoan'izay tonga de lien direct makany amin'ny profil anao zany lay azo avy eto amin'ity page anankiray ety dia tonga de misokatra ho azy hitanao any amin'ny mur anao rehefa avy eo na mur LinkedIn zay na mur Twitter zay na fa mahazo image cliquable ohatran'ireo eto amin'ny Facebook ety daholo ianao na any amin'ny Twitter na Google Plus na amin'ny Facebook na amin'ny LinkedIn dia zay zany ny fomba fahazahoananao anazy amin'ny de alainao alay lien iny le lien iny zany fomba fakanan'ilay lien na ny antsoina hoe permalink
alaina le lera eto amboniny matetika just now na maintenant ny eto ambony eto dia cliquenao à droite iny dia sokafana amin'ny table vaovao dia mandeha ary ambony ianao amin'ny barre de lien ary ambony dia copiena iny lien iny dia hoentinao miverina aty amin'ny commission pool part 2 day 2 dia kolena eto dia sady manisy message kely ianao hoe some like na some love please dia ampiarahana eo am'izay le lien dia mahazo engagement na like na love na avy amin'ireo namana membre ianao. Ny antony iny dia arakaraka mabetsaka ny engagement mibetsaka ny nombre de vues azonao any amin'ny Facebook zany dia na ny postanao any amin'ny Facebook na any amin'ireny réseaux sociaux reny dia zay satria Facebook zao no tenentsika eto dia ary Facebook ihany koa ny eo amin'ny daito ety dia zay zany miteraka engagement be dia be ary mahatonga ny olona olina mijery ny posta ataonao. Zany hoe mifanampy zany ny membre tsirairay avy ary zay ny mampiavaka manokana an'ity pop ty na dia reviseur izy reviseur misy mahasamihafa anazy be dia be amin'ny vakotrazana reviseur teo aloha dia zay ny ao amin'ny daito dia copienao tsara le izy dia postenao vitanao eto izy dia postenao eto dia lay fomba fanaovana an'ilay permalink nazavaiko teo zay dia ny lien makany amin'ity poste ty zany ny antsoina hoe permalink dia cliquenao izy lay tandrifan'le lera eo ambonin'lay poste iny na le fotoana eo ambonin'le poste iny dia mahazo an'lay antsoina hoe permalink ianao to dia copiena fotsiny ny lien ary amin'ny ambony amin'ny navigateur anao ry dia ny manaraka vita zay makany amin'ny ao anatin'ilay commission pool ihany tsika amin'ilay navigation fa miditra makany amin'ny day free cliquenao indray iny dia tonga ato amin'ny day free ianao ao anatin'ilay commission pool dia arahanao indray le vidéo ty dia ity indray manoro an'ilay fahazahoanan'ny sary cliquenao ty dia azo avy any daholo le sary cliquenao ty dia mahazo an'ilay texte lava be manazava an'ilay payout pro ianao atao amin'ity poste ty le izy dia ataovy j'aime daholo ny poste an'ireo namana rehetrarehetra ty ilay poste manazava an'ilay payout pro hitanao any amin'ny groupe officiel payout pro tatsika ao anatin'ity groupe ty dia nataony droa ary efa mahatratra 856 zany ny membre vao ato anatin'ity groupe ty raha ohatra ka 2207 ny membre any amin'ny site fa ny membre aty amin'ny Facebook group mbola 856 fandray samiko na araha ao amin'ny poste 2 raha ohatra ka te hiditra membre amin'ny poste amin'ny vidéo 2 vidéo 3 plutôt ny mahakasika an'ilay Facebook group officiel ty le izy hoezahako ampiarahana amin'ity vidéo ihany ty koa le lien rehetrarehetra reo dia fandray samiko ary azadino ny manome j'aime na commentaire be dia be sy j'aime be dia be eo ambany vidéo raha ohatra ka tianao zay vidéo zay azadino ny mifandray amiko cliqueo lay suivi na follow izy hito amin'ny profilako eto dia maraka ireo poste mahasamihafa eo amin'ny miraka anao azadino ihany koa mandeha any amin'ny canal YouTube koa dia cliqueo eo akaikin'le vidéo rehefa mijery le vidéo ianao le sary la cloche kely ohatran'ity iny rehefa manao subscribe ianao ty ohatran'ity manao inscription amin'ny
amin'ny kanalako ianao dia efa 60 mahery 70 mahery anisan'ny membre inscrit amin'ny kanalako dia cliqueo ndre-pandeha n'le laklosy eo akaikiny eo iny de mahazo an'le ohatry tsipika kely anankiroa iny ianao de am'izay fotoan'izay mahazo notification isaky ny manao vidéo ohatr'izao zay no ny arahantsika teto azadino izy mametraka fanontaniana eo ambany ty vidéo ty na eo amboniny arakaraka ny poste etanao le fotoana nanaovako ny poste ty no mahatonga anazy ho eo ambony na eo ambany ny ty vidéo ty ilay lien. Mandram-piona amin'ny vidéo manaraka indray veloma tompoko.